Epistily nosoratan'Apôstôly Paoly ho an'ny Kolosianina, toko 3. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy, izay mipetraka eo an-tanànankavanan'Andriamanitra. Saina ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra etỳ an-tany, fa efa maty ianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay etỳ an-tany, dia fijangajangana, fahalotoana, firehetam-po, fanirin-dratsy, ary fieremana, dia fanompo-tsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny, fony mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao, dia fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo, fa efa narianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafianareo ny toetra vaovao, izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy, na voafora sy tsy voafora, na baribariana sy sikitiana, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Koa mitafy famindrapo sy fiantrahana, fahamoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana, araka ny olom-boafidin'Andriamanitra, sady masina no malala. Mifandefera ka mifamela heloka ianareo, raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny Tompo ny helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Ary aoka ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana, fa fehin'ny fahatanterahana izany. Ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsonanareo ho tena iray. Ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny fierana ary ny tononkira-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Ary na inona no ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany, ka misaoran'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Ianareo vehivavy, maneka ny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny Tompo. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, ary aza sositra aminy. Ianareo zanaka, maneka ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahana ao amin'ny Tompo izany. Ianareo ray, aza mampahasosotra ny zanakareo, fandrao mamoy fo izy. Ianareo mpanompo, maneka ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra. Tsy amin'ny fanompoana eo imaso tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny Tompo. Ary na inona no ataonareo, dia ataovy amin'ny fo, tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Satria fantatrareo fa ny Tompo no andraisanareo ny lova ho valiny. Fa mpanompo an'i Kristy Tompo ianareo. Fa izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy mpizahan-tavan'olona.